Mihetsiketsika tanteraka ny any amin'ny faritra Atsimondrany iny raha izay ny teo amin'ny hoe ho an'ny fanatanjahantena eny anivon'ny sekoly dia hikarakara hetsika goavana ihany koa ny avy eo anivon'ny commune Tanjombato mba ho fanomezan-danja ireo tanora mpankafy fanatanjahantena any amin'ny commune Tanjombato iny dia hikarakara fiofanana arahana hetsika ny Andriamatoa André Ratsiva iny manomboka ny 17 ny volana aprily zao ka hifarana ny faharoan'ny volana Mea fampiofanana ho an'ireo mpanazatra sy teknisianina ao amin'ity tanàna ny Tanjombato ity ao amin'ny taranja baolina kitra sy ny baolina lavalava ireo fampiofanana ireo moa dia eo ambany fiahin'ny Fédération Malagasy ny taranja baolina kitra sy ny Ligue Analamanga miaraka amin'ny Fédération Malagasy ny taranja rugby aorin'ny fampiofanana izay ampanaovana ireto teknisianina ireto dia hoezahana ny anangana ekipa vaventy eny amin'ity faritra Atsimondrano zany hoe marimarina kokoa eny Tanjombato ity. Ho fanatsarana ifotony ny fanatanjahantena iraisana ao amin'ny commune Tanjombato dia nanapa-kevitra ny hikarakara fiofanana sy faninanana ho an'ny taranja baolina kitra sy rugby i Andry Ratsiva iny. Tanjony amin'izao etika nampitondraina ny anarana hoe Tanjombato Trophy izao moa ny ampisongadina ny fanatanjahantena sy ny tanora eny Tanjombato satria tsapan'ny mpikarakara fa mendrika izany izy ireo. Vita moa zany androany manomboka izao zany ny hetsika moa zany isian'ny fampiofanana amin'ny resaka taranja rugby sy ny football hetsika izay nirahana tamin'ny fédération na resorana anazy ireo fédération rugby sy ny Ligue Analamanga. Aorianan'izao dia tsy hijanona amin'ireo taranja roa ireo fotsiny fa hijery manokana ihany koa ny taranja hafa satria eto Tanjombato dia be ny tanora ary tianay miteny fa tianay ho atao fitaratra mihitsy ny commune ary izay ny fanambo ny rahana tamin'ireo fédération mba ampivoatra ny fanatanjahantena ifotony ao ny basket ao ny volley fotsy rugby moa zany efa mandeha ho azy sy ny tsipikanety be. Marihana fa teknisianina eo anivon'ny Fédération taranja rugby sy baolina kitra no anome fiofanana ireo mpitantana eny toerana ny 17 aprily ka hatramin'ny 2 Mey ho avy izao. Aorian'ny fampiofanana moa dia andeha hizarany traikefa azony any amin'ny toerana misy azy ireo mpiofana amin'ny alalan'ny fananganana club. Hotohizana amin'ny fifaninanana ho an'ireo taranja roa ireo kosa avy eo ny Tanjombato Trophy. Ary farany dia everina ny anangana ekipa voafantina matanjaka ho an'ny commune.